Fatika eo amin'ny taranjatolona isika herinandro mahery kely sisy sahitrehana ny lalaon'ny francophonie efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ary zareo ao amin'ny fédération malagasy ny taranjatolona ankoatran'izay dia manomana ny atrika ny fifanan'ny confézesy izay atao atsy amin'nosy Maurice ihany koa ry zareo amin'ny fédération ny taranjatolona mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ny filohan'ny fédération Mamidina Ravelson. Regroupement eto ny taranjatolona satria ny zavatra omanina zany dia misesisesy ny ohatrantsika manomboka amin'ny herinandro miditra ny lalaon'ny francophonie any Nice France izay misy solotena atleta anaky efatra andray anjara amin'izany amin'ny sokajy jokina senior ankoatran'izay dia ny stage club confédération asy amin'nosy Maurice any amin'ny faraparany volana oktobra any hoany dia ananantsika solotena ihany koa zavatra zay ho alefa amin'ny confédération ho an'ny sokazy cadet junior zany izy io amin'ny ankapobeny zay zany tena zavatra manina kasy mbola azo avositra zany hatreto ny regroupement mbola tazonina aloha ny ankizy atao anatin'ny regroupement mba ahafahana mahazo vokatra amin'ireo izy compétition rehetrarehetra zay eritreretinareo ny francophonie moa dia mitohy avy hatrany amin'ny championnat du monde any à Budapest dia zany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'ny fanomanantena zay atrehany eto anivon'ny taranjatolona to ankoatran'izay dia ny misy ny stage d'arbitre any Maroc misy ihany koa ny zavatra hafa ankoatran'izay fa ny atao toerana championnat national ny ho any amin'ny faraparantolo izay ho ataontsika any Majunga zay zany no fandaram-potoana amin'ny ankapobeny zay tsy maintsy hanomana ny équipe nationale tena dolo zany rehetrarehetra zany tianay zany hoe sy mipatitaka sony fa solide tsara zany le ankizy afaka hiatrika patonina an'ireo épreuve rehetrarehetra